fotoana moa androany zany tsika anokafana ny fitsarana miaramila tanatin'ny préfecture ary ianareo zao moa zany no namaly ny antso ateto aloha ka dia arabaina eretrretra zany nareo tonga soa eto amin'ity toerana ity zany zay anao an'izay fitsarana miaramila zay zany. Fitsarana miaramila moa zany raha ny tena marina dia adidy satria fanompoana ny firenena zany ny tanjona anatin'ny izay fitsarana miaramila zay ary raha ny marina ny tanora lahy sy vavy amin'izao moa zany ny vavy efa tafiditra manao miaramila ihany koa ny tanora zany izay 25 taona ka hatramin'ny 1 taona raha tsy diso ny tenako no manao an'izay fitsarana miaramila zay zany. Ilaina izy io mba hidirana misehatra ny miaramila araka ny voarantsika zay ary ilaina ihany koa izy io satria ny taratasy fanjakana rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia mitaky nyity zavatra, mitaky ny fitsarana miaramila avy amintsika tsirairay aby ka izay reto zany ohatra dia efa nandalo ny fitsarana miaramila daholo ary zay no isaorako anareo zany ary arabako anareo mandray anjara feno amin'ity fitsarana miaramila ity. Io zany tsy voatery rehefa mitsara miaramila dia tsy maintsy hanao miaramila daholo fa misy atasa maro be zany izay azontsika ary tsy maintsy ampiasana nyity carte verte izay carte fitsarana miaramila endrika izy ity zany mba aseho antsika mba anentana ihany koa zany fa entanina daholo zany izay mbola tsy tonga eto mbola manam-potoana antsika jusqu'à mizoma ho an'ity taona ity zany ho tonga eto anao an'izay fitsarana miaramila satria ilaintsika foana zany ny fitsarana miaramila araka ny voalazako teo zany satria na hanao concours tsika na hiditra amin'ny asa fanjakana tsika na hiditra amin'ny asa sehatra tsy miankina tsika dia mila fitsarana miaramila foana teo zany araka voalazako teo no isaorako anareo zany koa dia manentana tsika zatovo lahy zatovo vavy mba hisoratra anarana araka ny filazana izay hitantsika regny zany hisoratra anarana foana zany ary mbola manam-potoana araka voalazako teo jusqu'à mizoma any ho an'ity taona ity zany andresika vavy zay feno taona 25 taona ka 1 taona tonga maro zany andray anjara amin'izay fitsarana miaramila zay. Araka voalazako teo zany androany no anokafantsika azy koa dia amin'ny anarana jiaby eto zany amin'ny anaran'ny fitoram-panjakana izay soratena eto no anokafantsika amin'izao fotoana fitsarana miaramila zao zany ato anatin'ity faritytika dia tsy dia ataoko lava loatra ny resako satria mbola maro ny programa ataontsika rehetra masokafo maro be nareo zany izay atao fitsarana miaramila zay koa dia ho faranako eo zany fandraisako fedena fa dia mirary fahombiazana feno ho anareo tsirairay avy ary ny vavahana moa zany dia hoe ho lasa miaramila daholo tsika rehetrarehetra zany satria mataontsika mitirary zany dia nieritreritra an'izany fa dia mirary anareo zany ho salama vatana soamantsara atanjaka ary ho tonga amin'izay tanjona izay irenareo tsirairay aby zany na misehatra ny asa sy amin'ny ho avy ny fiainareo tsirairay aby zay ngamba ka tsy dia ho lava loatra zany ny tenanay. Araka zao hitantsika zao moa zany dia androany sabotsy fa 17 ny volana aogosto zao zany no miantomboka ny fandraisana sy fitsarana miaramila ho an'ireo zatovolahy sy zatovovavy zany ato anatin'ny faharatry ny préfecture fa ny district ny Toamasina voalohany eto androany io zany. Ary isaorana moa ireo zatovolahy izay efa nandray anjara izay nisoratra anarana eo anivon'ny tompon'andraikitra izay misahana amin'izay fandraisana anjara zay. Hitantsika tsara moa fa ny fitsarana miaramila dia
manana endrika maro lena fa misehatra ny asa izay sedrany tanora ireo zany satria amintsika amin'ny teny zao sy amin'izao fotoana zao mitaky fitsarana miaramila daholo mitaky an'ilay carte fitsarana miaramila daholo zany ny sehatr'asa rehetrarehetra indrindra fa ny fidirana eo anivon'ny asa-panjakana amin'ny sehatra rehetrarehetra dia izay indrindra no antony hijoroana eto zany ny solotena ny fanjakana foibe manentana ny tanora rehetrarehetra izay feno taona araka ny voalaza teo moa zany dia eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 180 taona moa no taona izay verina fa tokony naovana an'izay adidy masina ho an'ny tanindrazana satria ny miaramila moa zany indrindra fa ny fanaovana miaramila zazavao dia fanompona ny firenena ihany koa zany izay adidy ho an'ny tanora ka entanina zany tsika rehetrarehetra izay feno taona mba andre anjara sy hiditra amin'izay fitsarana miaramila zay mba ahafahantsika zany mahazo ny carte verte na izay carte izay manamarika izay fitsarantsika miaramila zay mba ahafahantsika misitraka ny sehatr'asa rehetrarehetra izay mety hidirantsika zany satria araka voalazako teo zany mitaky an'izany fitsarana miaramila zany ny fidirantsika amin'ny sehatr'asa mba ahafahantsika ny asa ho an'ny fiainantsika andavanandro. Tsy voaresaka teo ny hoe toerana anaovana azy ny toerana moa zany dia eto amin'ny RM3 ato zany no anaovana an'izany fitsarana miaramila zany ho an'ny district ny Toamasina voalohany.